Ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Faly miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny ilay podcast dia miarabanao ihany koa Marina. Salama sambatra dia miaraba foana, miaraba finaritra ny mpanaraka rehetra. Androany isika dia iresaka momba ny fatokisantena na amin'ny teny frantsay moa zany hoe confiance en soi. Inona moa no atao hoe fatokisantena? Ny fatokisantena zany dia fananantsika assurance ao anaty. Mino zany tsika fa atateraka zavatra anankiray fa tsy matahotra ny fijerin'ny hafa na ny ina moa zany ilazana zany échec dia izy io dia tsy iné zany hoe tsy eo amintsika olombelona fa mila ianarana zany ny fahatokisantena. Anapiko kely an'izay ngamba dia ny hoe ny fahatokisantena dia arakaraka ny zavatra iainanao zany no mampisy, manamafy na manena manala an'izy io ao anatin'ny olombelona tsirairay avy. Izany hoe ny zavatra iainana, ny trangan-javatra misy eo amin'ny fiainana, ny manodidina anao ao anatin'ny fianakaviana, ny fiara-miasa sy ny sisa dia ampy manamafy na manena anazy io zany hoe zavatra miovaova, mety miova izy io fa tsy hoe rehefa hananana indray mandeha dia mitoetra dia mila zany manana finiavana amboly sy ikolokolo anazy io, amelona anazy io. Inona moa zany no tena ilatsika izay fatokisantena izay hoe fa maninona no tena zava-dehibe no manana fatokisantena? Tena zava-dehibe no manana fatokisantena satria ahafahantsika izy io manao zavatra, satria rehefa tsy manana tokitena ianao dia tsy mahavita manao zavatra mihitsy zany ianao. Ary izy io koa ilaitsika koa raha ohatra zany sanatritsika tratra ny ino tianaran'ity raha misy fahatsompanantenana na misy fahoriana na misy ohatr'izany manjo antsika dia ny fatokisantena-tsika zany no mamerina sy manome hery vaovao antsika indray. Ary izy io ihany koa dia manatsara ihany koa ny fifandraisantsika zany amin'ny manodidina antsika ny amin'ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina. Raha maka ohatra moa zany tsika amin'izay zavatra andresahanao zay sambatra dia takitaky ny ahoana moa zany no hoe ilanao matokitena amin'ilay ina moa ilay tebokanao voalohany teo? Ahafahanao zany manao zavatra, ahafahanao manao action satria ianao zany tsy manana fatokisantena dia tsy afaka manao ininona mihitsy ianao. Izany hoe raha ohatra hoe hianatra tondra bisikileta zany ohatra dia mila ilaina ny fatokisantena mba ahafahanao mahafantatra hoe mianatra ary ho vitako ny hianatra sy hitondra an'io bisikileta io. Ohatra hoe hiatrika atao am-pianarana ianao dia mila manana fatokisantena ianao hoe hianatra ho vitako ty tao am-pianarana ity. Satria betsaka ny olona na kely na lehibe tsy mifidy taona mihitsy na fiaviana n'ity resaka fatokisantena ity fa betsaka ny olona tsy manandrana akory izy satria dia ny mboloa dia efa mieritreritra izy hoe tsy ho vita n'ilay zavatra. Dia izany hoe tsy manandrana akory izy raha ohatra hoe ilay hianatra bisikileta tao zao no resantsika dia vao mijery izy dia maty lolo izy tsika gasy. Dia feno izay tonga dia hoe tsisy fatokisantena, mitahotra rehefa tsy eo moa ny fatokisantena dia mitahotra matetika no tena misy eo anatinao dia lasa tsy manandrana akory satria tonga dia mieritreritra hoe tsy ho vitako raha zany zavatra any. Dia izay zany dia ny ilaina manana fatokisantena amin'ny fiainana. Mieritreritra zao eto hoe ny antony faharoa mety ilana fatokisantena koa dia ny fahafahanao mandray manapaka hevitra amin'ny andavanandrom-piainanao sy ny amin'ny tianao hitondrana fiainana. Satria raha tsy mahatokitena ianao raha misy olona miteny hoe mivily akaviany tokony alehanao, zao no tokony ataonao, ka raha tsy manana fatokisantena ianao dia lasa manaraka an'izay hevitra sy izay tenenin'iny olona iny fotsiny. Androany iny olona iny miteny hoe any tokony atao dia manaraka an'iny ianao. Tonga ny hariva dia misy olona iray hafa miteny hoe be ny tokony ataonao dia lasa manaraka an'ilay be indray ianao. Dia izany hoe atopatopanonjam-piainana sy ny olona sy ny rehetrarehetra iny zany ianao fa tsy afaka manapa-kevitra tena hoe amin'ny alalany mahay ianao mihitsy. Hoe ity no tena tiako aleha.
zay indrindry tsy afaka ianao zany miaro midefendre na mizotra amin'izay safidy amba ianao zay fa manaranaraka zay hevitr'olona sy tenin'olona rehetrarehetra iny fotsiny. Marina mihitsy zany ary za mahita hoe ny fiarahamonina ihany koa dia tena mampisy an'izay ina moa zany tahotra zay ihany koa ary raha ny anatra rehefa hitany ampianarana dia nilazaina hoe misy ny fanahatahotra. Ny fanahatahotra dia ianao zany tsy misaina amin'ny sainanao sy mihevitra amin'ny fihevitrao fa no ny tahotra dia manao zavatra ianao, zany hoe ny tahotra no mibaiko antsika. Ary izy io dia hitako tena mafy be mihitsy any Madagasikara satria raha mahita zao tsika ohatra hoe ny ankizy kely dia ny mbola kely ny ankizy dia ampitahorina foana, ohatrany hoe le tahotra mihitsy zany no hibeazana an'le anabeazana an'le ankizy. Na Madagasikara ohatra tsika ohatra hoe le resaka ohatra hoe ohabolana mihitsy moa izy hoe aza mandaka-rindrina fa sao maty ny ray be sy reny be, zany dia laza amin'le ankizy hoe raha mandaka-rindrina ianao dia maty ny dadabe anao sy bebe anao. Zany hoe ampitahorina zany le ankizy hoe ny fandakanao rindrina dia amona dadabe sy bebe. Nefa raha ohatra hoe azavainantsika fotsiny tsotra mazava le izy hoe raha mandaka-rindrina ianao tamin'izany andro zany tamin'ny andro fahagola dia ny rindrina mbola vita tamin'ny peta-tany sy ny bararata malemy ka raha domin'ny ankizy ny rindrina dia mety ho simba. Raha azavainao tsotra fotsiny le izy ohatra hoe raha ankizy azadakana ny rindrina fa malemy dia nety le izy. Fa ny antsika malagasy tsy haiko hoe inona nahatonga antsika anisan'izay ino moa zany fomban-drazana zay hita ho anahy manokana aloha hitako hoe tsy mety le izy zay zany dia nampisy tahotra mihitsy ny ankizy dia mbola kely zany ny ankizy dia efa nobeazina mihitsy tao anatin'ny tahotra. Marina zany satria mieritreritra zao ohatra hoe rehefa mamono ianao zanaka na mamono ianao vady, mieritreritra ianao hoe manabe na mieritreritra ianao hoe micorriger dia mamono ianao. Ny famonoana zany dia miteraka an'izay hoe créena mitahotra mba tsy hamerenan'le zaza intsony, fa araka ny tenenao hoe tsy nahazavaina le zavatra fa lasa tahotra n'le vonony zany no eritreretina hoe tsy hamerenan'le zaza intsony any aoriana, tsy misy fanazavana zay mihitsy fa lasa zay. Dia zany zavatra rehetra resahan'izany moa zany satria ny tahotra dia anisan'ny zavatra lehibe mihitsy tsy ananana na mahafoana ny fatokisantena n'olona anankiray. Ary tahotra koa vokatra ny tsy fananana fatokisantena. Zay mihitsy. Ilay manao cercle vicieux zany le izy. Zay mihitsy. Dia ny tiana tenenina zany dia hoe ilaina mihitsy ny fanazavana mba ahafahan'ny olona ihany koa mianatra ohatrany hoe ampitoniana sy mba ahafahany matoky tena. Ohatra hoe ilay bisikileta atao iverenako foana rehefa miteny ianao ohatra hoe zao ampianarina ianao mitondra bisikileta, raha mianjera ianao dia tsy maninona miverina indray tsika na androany na mila miverina raha pitsona raha afaka pitsona dia tsy maninona ary betsaka ny olona mianjera ohatra ny tahaka miana mandeha dia mianjera dia avy eo ianao mahay ihany rehefa mamerina foana zay indrindra. Dia izay zany mety hoe misy fatokisantena kokoa le olona satria matoky an'ilay olona mampianatra azy izy dia izay fatokisana amin'ilay olona mampianatra azy zay miteraka koa mba fatokisana ho anazy noho ny hoe tsy maintsy vitanao io, ny olona rehetrarehetra mavita tsy maintsy zao tsy maintsy ty voavony ianao raha vany nipohana le zaza rehefa tsy mety ohatra le izy. Dia izay ny zavatra rehetrarehetra any zany tena hoe misy impacta mihitsy amin'ny fahatokisantena sy amin'ny famolavolana zany ao anatin'ny tsirairay. Ary hoentina mandra-pahalehibe mihitsy io tahotra io rehefa avy eo ary matetika ny ankizy malagasy tena sarotra kosa mandainga aloha fa tena tsy manana fahatokisantena mihitsy. Tena hitako iny amin'ny fiarahamonina hoe tena betsaka mihitsy ny ankizy tsy manana fahatokisantena izy rehefa kely ary tsy manana fahatokisantena koa izy rehefa lehibe satria noentiny teny foana zany izay tahotra zay dia lasa tsy manana fahatokisantena intsony izy na lehibe aza. Ny tahotra na ny fanajana moa no entina hitondrana anazy hoe mila manaja ianao anty ajaina ny tenin'ny ray aman-dreny dia ilay zaza lasa zay tenenin'ny ray aman-dreny dia lasa arahana daholo foana dia miandry miteny ny ray aman-dreny zay vao manao zavatra. Anisany tsy mampisy fatokisantena koa zany satria tsy nampianarina ianao zany mba handray décision mba hanao safidy kely madinidinika teny andalam-panabeazana teny fa zay tenenin'ny ray aman-dreny dia atao zay teneniny dia tsy maintsy dia lasa ohatra ny hoe manana an'izay fakatoavana mandeha ho azy zay zany ny olona tsara izay zavatra izay tsisy miteny mihitsy hoe ratsy fa mila zany
lanjalanjaina mila équilibrena satria mety miteraka tsy fatokisantena izy a raha miandry izay tenenin'olona foana zay vao manao zavatra na ny fijery ny fiarahamonina ihany koa na hoe mety amin'ny fiarahamonina ny zavatra atao a zay ianao vao manao zavatra ka ohatra ny fijerin'ny hafa moa zany raha azo lazaina hoe zay ohatra zao hoe misy tia moa zany ohatra ny hoe cliché zany hoe zava-misy nefa le izy ohatra hoe ny ankizy vavikely a tia manao danse classique ny ankizy lahy-kely foty zay moa zany le cliché raha misy ankizy lahy-kely nefa mba tia manao danse classique no zay fijery ny fiarahamonina sy fitsara ny fiarahamonina sy ny manodidina zay dia mety lasa hiemitra izy tsy tianao an'le danse classique fa raha manana an'le fatokisantena izy dia miteny izy sy mijoro hoe za koa mba te hanao an'ity dia hanao an'ity ka raha misy ny manodidina azy manohana azy amin'izany zay le teneniko to rehefa misy fatokisantena sy fatokisana anao koa le manodidina dia manampy anao zay atokotena raha misy manodidina anazy miteny tsy maninona atao fa tsy maninona ndao fa hoentinay ianao ohatra ozy ndray aman-dreny raha zay mitinao dia ndao fa hoentinay ianao manao danse dia mamoly mikolokolo manabe an'izay fatokisantena ao anatin'ny olona zay tsy ho an'ny ankizy ihany zay zavatra nresanao zay teo marina fa ho an'ny lehibe ihany koa nanao araka rehefa nanao fanadidina kely mikasika ity hoe fatokisantena ity zany dia inona no atao raha ohatra hoe ho an'ny ankizy zany dia hoe azo atao zany dia ny mbola kely ny mampianatra ny ankizy mba aleo tena avela mihitsy ny ankizy aleo tena fa tsy inona zany ilazana zany ohatra ny hoe supportena foana ohatra ny hoe assistena foana amin'ny zavatra rehetra atao fa dia mbola kely zany ny ankizy dia mila mahaleo tena eo ihany koa zany le filazandrareo hoe mila zany omena akony ny ezaka zay ataon'izy ireo araka ny teninao teo ohatra hoe manao bisikileta zany ka ohatra hoe tsy haiko mety navita izy nitaingina rely na 10 metatra fotsiny azy dia encouragenao zay ezaka nataon'izay zay koa misy fandraisana ihany koa zay amin'ilay resaka hoe ino zany ilazana zany hoe surprotection zany ilazana an'izany amin'ny teny malagasy ohatra hoe fiarovana be loatra tafa ohatra zany satria raha miaro be loatra n'le zanaka ianao zay misy idirana amin'le teo ihany dia tsy mahavita anao ninina mihitsy zany fa mila an'izay fiarovan'izay zay vao afaka manao zavatra dia anisan'ny tena zava-dehibe ihany koa zany ny manao modely ho an'ny ankizy dia ianao ray aman-dreny mihitsy zany no mampiseho an'izay fatokisanao teny zay aloha voalohany indrindra avy eo iny mifindra makany amin'ny zanakao ary zava-dehibe zay satria ny ray aman-dreny dia modely ho an'ny ankizy ary ny ankizy dia mahita hoe ny ray aman-dreny rehefa manao zavatra anankiray dia alainy tahaka hatrany iny zany anisan'ny zavatra hitako hoe mety manampy ananana fatokisantena sambatra ny hoe fahafantaranao hoe manana zavatra tsara ianao zany hoe fantatrao zany ny qualité anao fa fantatrao koa hoe misy zavatra tsy dia manavanana anao kanefa fantatrao hoe misy zavatra tsara atao anatiko matetika mantsy rehefa mijery olona tsika na kely na lehibe ohatra hoe olona tsy haiko mahay miresaka tsara mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina dia lasa mieritreritra ianao tena tsy mahay ninina mihitsy dia miena ny fatokisanao teny satria mahita n'iny kapasité an'olona iny ianao manao fampitahana zay mihitsy ny tiako atongavana nefany ianao manana zavatra hafa ianao mety tsy fahaizana miteny fa manana zavatra hafa ihany koa ianao ka izay fampitahana zay mihitsy no anisany ihany koa akoatra ny tahotra zay nresantsika teo anisany mety manimba mamodika na manafoana ny fatokisantena satria mampitaha amin'ny hafa dia rehefa mampitaha ianao matetika moa zay ny maha-olombelona ny zavatra tsy hainao fa hain'olona no matetika manintona anao voalohany indrindra dia voasitony iny ianao dia lasa ohatrany hoe to takona to voahitsaka to tsy tazana ntsony ilay zavatra hainao satria jamban'iny zavatra hitan'olona admirenao any amin'olona iny ianao dia mila mihitsy zany mahafantatra na tsy mahay speaker dia mahay fatambary raha tsy mahay mozika dia mahay kabary raha tsy mahay an'ity dia za mahay an'ity zavatra afy ity dia
tsara zany le izy hoe tandrina koa ho an'ny tena sy ho an'ny fanabeazana sy ny mandidina izay fampitahana zay satria anisan'ny zavatra tena manimba ihany koa zay araka rehefa ndraisantsika tamin'le podcast teo aloha tokoa dia hoe mety misy rachia atsika koa ngamba le hoe le fahaizana dia atsotra hoe ino no important kokoa ohatra hoe tsy haiko ho an'ny olona ohatra hoe mahay dia anao rehefa mahay zany izy dia manana fatokisantena be izy hoe za mahay dia ohatra hoe mirehare zany nefa le olona mieritreritra hoe rehefa nanana diplôma no mampisy lenta azy dia le olona tsy manana diplôma zany ohatra hoe tsisy dikany zay anisan'ny zavatra tena zava-dehibe koa mijery an'izay satria raha mampitany tenanao ianao amin'izay zavatra aloha araka ny teninao teo dia hoe marina fa mety tsy nandeha fianara ianao fa misy zavatra hainao koa ary zay zavatra zay tena mila nananao fahatokisana mihitsy hoe haiko ty zavatra ty dia manana ny maha izy azy zay zany mila jerentsika koa eo amin'ny fiarahamonina ihany koa satria araka ny tena teo miompy tsara misy foana ary tsika tena mahay mitsara mihitsy dia ny atao zany dia hoe miezaka hatrany manana an'izay fahatokisantena zay satria ny fahatokisam-tenanao avy eo nafanao manao zavatra ary miresaka an'izay ianao sambatra dia tiako hoe tsindriana amarinina tsara koa fa be dia be ny olona manana diplôma sy manana an'izay fahaizan'izay fa tsy manana fahatokisantena ny diplôma tsy migarantira mihitsy hoe manana fahatokisantena ianao na hoe manana fahaiza-manao ianao zay hoe nresantsika tamin'iny dia hoe manana fahatokisantena ianao betsaka mihitsy ny olona manana diplôma tena tsy tahisa nefa tsy manana an'izay fahatokisantena zay satria zavatra roa samy hafa mihitsy ireo zavatra ireo dia tsara zany no mahafantatra an'izay hoe ny fahatokisantena indépendant amin'ny resaka fahaizana fahaiza-manao sy ny sisa dia ny inona koa ny mety hoe manampy anao mba hanananao fahatokisantena zava-dehibe ny manao manandrana araka ny teninao teo hoe mila manao zavatra zany tsika satria ny fananantsika ny fanombohana manao zavatra ianao iny dia zava-dehibe iny na ohatra renao matahotra na ohatra renao misalasala andramo aloha moa tena hoe dia ahoana ratsy dia atao hoe dia ahoana raha mety le izy zany hoe mila ovainao mihitsy zany zay fomba fisainanao zay ao anatin'ny sainao hoe anandrana mety le izy tsara tsy mety le izy tsy maninona fa lesona ho anahy ihany mila manaiky koa tsika ny échec mila manaiky tsika ny tsy fahombiazana raha ohatra ka nanao an'iny zavatra ianao ka tsy nahomby le izy dia manaiky tsika ok nanao efa niezaka fa tsy nahomby le izy manaraka indray zany dia iny zany lasa araka ny teniko teo lasa lesona ho anao iny ahafahanao manohy indray rehefa avy eo ary zay mahatsara ny manao action satria rehefa manao action ianao zany rehefa manao zavatra anankiray ianao ka na mahomby iny na tsy mahomby dia efa misy hery vaovao indray zany ao anatinao hoe ok mety ho vitaka any ty raha tsara kely raha ohatra moa ka navita azy ianao dia booster anao indray zany iny dia lasa mitombo hatrany ny fahatokisanao tena zany hoe ny fanekena ny tsy fahatanterahana na tsy fahombiazana zavatra anankiray zany raisina hoe expérience zavatra azo amboarina iny fa tsy tonga dia raisina hoe tsy nety indray mandeha dia najany hoe indray mandeha ny madabary dia mandeha fisotro be ozy ny fitenenantsika zay dia araka le fikafika zay fa io moa miverimbirina foana le izy le hoe raha ohatra ianao ka mametraka tanjona dia ataovy tanjona tratra mbola ho resantsika manaraka moa zany tena fomba fametrahana tanjona satria ohatra miverimbirina foana le izy fa hoe ilay fahazonao matratra tanjona ray iny zany hoe tapy kely anankiray dia moa zany mibooster anao zany ny ambomponao dia ahafahanao manao zavatra hafa indray manaraka rehefa avy eo ary indrindrindra araka ny tenao teo dia ilay tsy mijery ny fijerin'ny fiarahamonina na fijerin'ny hafa tena zava-dehibe mihitsy zay satria araka ny tenao teo hoe lasa matahotra tsika satria mieritreritsika fa hitsaratsika ny fiarahamonina hitsaratsika ny ray aman-dreny hitsaratsika ny mpiray-tamposy ny sisa ny namana dia tsy manao zavatra tsika fa izay zavatra zany tena mila alantsika ao anatintsika mihitsy hoe ataoko ty tiako dia vitako ty zay zany tena mila ilaina be mihitsy ary tena zava-dehibe ihany koa marina ny miteny zavatra tsara ho an'ny tena efa nresantsika ihany koa izy tia hoe miteny zany ianao amin'ny tenanao hoe vitako io karazana mantra kely mihitsy zany hoe mavita ohatra tsy haiko anala fanadina ianao dia ataonao anatin'ny sainao mihitsy manao teny kely miverimberina ianao hoe
azoko ny fanadinana azoko ny diplôma vitako io a tsy matahotra zay zany mila nanantsika ihany koa zany mihitsy ary mba hahafahanao matoky tetana zany tena zava-dehibe ny fahafantaranao ny tenanao sy ny zavatra tianao atao sy ny tanjona tianao tratrarana satria io no ataonao moteur mihitsy izoranao amin'ny fiainana araka ny tenenina atao hoe mila mijery mihitsy ianao hoe inona ny tianao fa tsy ny fijerin'ny olona hoe tsy tian'ny olona ty ny ankizy tsy tokony manao an'izao efa antitra loatra ianao raha zao vao hanomboka anao an'izao zany sy ny sisa enao ao amin'ny teny fonditinina izay mihitsy fa enao zany rehefa fantatrao anatinao hoe tena mba tiako tratrara nyty tanjony ty dia mila ianao manana an'izay finoana izay volenao hoe tsy maintsy ataoko zay atratrarako an'ity satria manosika anao zay ezaka anao ezaka fa raha tratra dia tratra tsy tratra moa dia efa nanandrana raha tratra moa ny etape tsikelikely dia tonga ihany dia araba-soa araba-tsara fandresainao anao zay zavatra zay fa ny fatokisa-tena zany dia tena zava-dehibe za zao mieritreritra koa hoe ahoana ny ahafantarana hoe matoky tena ny olona anankiray za zao mahita hoe betsaka mihitsy koa na ankizy na lehibe ny olona ohatra hoe rehefa misy fivondronana na misy fandraisam-pitenenana dia ny olona matoky tena matetika tonga dia tsy matahotra maneho ny heviny zao ny ana ny hevitro momba n'ity zavatra anankiray ty zao ny any hevitro momba n'ity zavatra anankiray ty betsaka mihitsy ny olona tsy mba maneho zany mihitsy satria misy an'izay hoe sao dia ratsy ty hevitro ty sao dia tsy mamenatra sy ny sisa satria ny fahamenarana koa dia anisany sakana mihitsy ahafahana manao zavatra ary anisany koa manimba ny fatokisa-tena dia betsaka ny olona mandray fitenenana maneho ny zavatra tiany maneho ny zavatra tsy tiany dia zay koa zany tena hitako hoe ahitana hoe misy olona matoky tena tsy midika koa zany hoe rehefa tsy manao hevitra ny olona dia tsy matoky tena daholy aloha zava-tsara ny resaka misy olona tsy manao hevitra fotsiny satria raha ohatra hoe misavritaka be le adihevitra dia aleo tsy miditra aleo tsy manao fa matetika misy olona tsy mba maneho ny heviny ohatra hoe inona ny tianao atao androany zay mety inona ny tianao anina mety daholy ohatr'izay zany dia mila zany ianao raha mpanao an'izay ianao dia mila ianao mandinika kely hoe inona marina raha ny tena tiako dia ahoana ny fomba mba hanehoako an'izay zavatra zay satria manakana anao tsy ahazo zavatra na tsy ahatratra tanjona ny fanaovanao an'izay nefa zavatra mety tena tianao raha tenenina ohatra ianao hoe inona ny tianao anina androany zany mandoa zay tianao anina dia inona ny tianao pizza sa gana senakisoa sa tsy haiko paty sa ino sa hamburger mety daholy nefa ny anatinao any mety tena hoe tena te hihinana hamburger mihitsy ianao ohatra dia lasa manakana anao tsy ahazo an'izay hamburger zany le fitaizana araka rehefa nresantsika teo le fitaizantsika mihitsy ny ohatrany hoe efa nametraka foana hatramin'izay hoe ianao efa hoentina restaurant ndray veny dia safidy ohatra zay zavatra zay zany tiako tenenina fa tsika nefa mila manana an'izay ohatrany hoe affirmation tsy haiko ny lazana an'izany affirmation de soi mihitsy tsy haiko ny lazalaza amin'ny teny malagasy ohatrany hoe mila mametraka mihitsy ianao hoe zao ny maha-iza ary tokony hanajo an'izay koa ny olona anankiray rehefa miteny hoe zao ny maha-iza ary zay mihitsy ny tokony ho izy zay mihitsy fa amin'le resaka hoe mena safidy hoe inona ny tianao hanina atao zao ianao enao en plus efa mena safidy raha ohatra kosa ianao hoe hoentina restaurant dia enao ny tonga dia andidy mety azoko ihany le zay indrindra matoky tena be loatra mety azoko ihany le hoe fa raha mena safidy kosa ianao hoe misafidiana dia tsy tokony salasala zany ianao hoe ay tiany ana zany ny tiako zany hoe ao anatina équilibre foana ihany koa le izy fa ilaina zany zay fananana an'le izy aloha deja dia avy eo ahafahana mi-équilibre an'le izy fa raha tsy manana an'le izy mihitsy ianao dia izay zavatra ohatrany hoe tsotsotra kely foana ny resantsika fa mety ho zavatra tena gravy ihany koa tsy fanana fatokisa-tena mety hoe tena hoe ahoana moa zany exploiter n'olona ianao mety tena misy ary tena misy eo amin'ny fiarahamonina
malheureusement ny zavatra hoe exploitena ny zanaka, exploitena ny lehilahy ny vehivavy ny vady sendra ny olon-dratsy na mpangalatra na mpanao escroquerie na ao anatina relation na anatin'inona rehefa tsy manana zay indrindra rehefa tsy manana fatokisantena ianao de tena lasa fitaovana ampiasain'ny olona amin'izay tia ny hatongavana ary tena mampalahelo zay zavatra izay satria hita zay fa amina forme be da be mihitsy mety miseho zay mety hoe lasa objet sexuel ianao ana olona mety lasa tsy haiko hoe be lehibe andevy ianao exactement anatina fiasana ianao ohatra lasa mbola fantatra hoe misy ny l'esclavage moderne misy ny exploitation amin'ireny toeram-piasana reny misy amin'ny fomba samihafa zay tsy ho voatanisa angamba fa ilaina zany zay fatokisantena zay de manosika manaitra mihitsy izahay mba hijery akaiky an'izay amintsika manokana amin'ireo manodidina atsika na vady mety ray aman-dreny koa reo ray sy renitsika sy ray be sy ray be koa miainan'izany koa teo koa ny resaka hoe colonialisme taloha de reny olona ray aman-drenintsika ray aman-dreny be reny koa vao maika mbola manana an'izay koa hoe mila makato de tsy mahatoky teny zay de mila zany tsika tena hoe manaitra zany zay sy mampirisika hoe jereviny manodidina anao de mieza mba hananan'izy ireo amin'izay fatokisantena zay mieza mba hifanabeazana amin'izay fatokisantena zay averiko indray hoe nareo olona efa lehibe ary sy efa antitra reny tsy ça sert à rien reny aminazy mbola ilainy mihitsy reny ary za raha mieritreritra hoe raha ohatra ave hoe 80 taona izy niaina tanatin'izany toetsain'izany raha mba ohatra hoe mbola misy 10 taona iainana tsy tsara ve izy mandritra an'izay 20 taona iainany ambiny zay mba manana an'izay toetsaina vaovao zay donc aminazy zany savoly-koa foana ny anaovana an'izay fanabeazana fanovana toetsain'izay na moa ty averiko foana na ty na averiko foana ty satria betsaka mihitsy ny olona no tsy de miombo-kevitra loatra amiko miresaka ty resaka fomba ty le hoe fomban-drazana za tsy mandà hoe misy fomban-drazana tsara misy ny fomban-drazana tena tsara fa misy koa ny fomban-drazana tsy mety ary ratsy zay le izy hoe razana zany hoe efa tsy ohatsony ny razana zany hoe fomba efa taloha io zavatra io am'izao fotoan'izao tsika zao mivelona mbola mandala an'le fomba ny taloha fomba ny razana maninona moa tsika tsy mamorona fomba vaovao indray andao tsika amorona fomba vaovao satria tsika ne ho razana koa aorina de lasa tsika ilay fomban-drazana ho an'ireo taranakany aorina indray zany na hoe fombambelona afaka mamorona fomba vaovao tsika ohatra hoe andao tsy taizana mitahotra intsony ny zaza andao tsika ifampanome courage rehefa misy ny fahadisom-panantenana eo amin'ny fiarahamonina fa tsy latsa nomenao indray raha misy sanatry misy zavatra manjony olona manino tsika manao fombambelona indray miova mba olovain'ny taranaka fara-manimby ary ampiasaitsika amin'izao fotoan'izao misaotra anao amin'izay fanehoan-kevitra olona mahatoky teny izay sambatra dia za aloha miombon-kevitra aminao mihitsy hoe misy ny fomba misy ny soatoavina izay tena tsara ary tsara tazomina tsara mbola ampitaina fa mila zay le teneniko foana hoe misy mila fandanjalanjana foana satria ny toetrandro koa miova ny fahalalana koa miamitombo de tokony manampy atsika koa zay fahalalana zay hiadapte za tsy miteny hoe anafoanana tanteraka zay nisy taloha fa mba hiadaptena hiekilibrena andraisana ihany koa ireo zavatra tsy fantatra taloha nefa efa fantatra amin'ny andro ankehitriny ireo de zay angambany no teniko farany hoe samitsika hitombo amin'ny fatokisantena sy ny fiarah-miasa amin'ny fanabeazana sy fiovana fibeazana miasa miaraka mianatra tsika ary mianatra miaraka ko dia manainga mavesatra tsika zany ho antsika rehetra anana an'izay fatokisantena zay dia ametraka ny veloma mandra-pitafa indray